Ny micro tsy mazava tsara. Rehetra rehetra e. Miaraka hivavaka tsika hivavaka. Asalaky ny feo. Tsika mazaka foana. Mbola mangasaka mandeha tena isaka mandeha. Misy nakotsy Jesosy miany ao sy misomanao. Antsaka sy nafa ny toerana. Kung saan yung amen. Mazutoerana tsika. Raha mba mety koa zany mba lafy dia moa régulier le tokony ho izy micro iny dia mo azo kidiany tegna mba milela koa dia. Le izy tena ohatrany lasa mihitsy. Izy régulier karan'izany dia mba azo kidiana ntsony avy eo. Zany hoe ataovy raha fady sara mianak'Andriamanitra hikitikitiky micro ny pasteur. Aleo zany hoe raha afaka tia azafady zany magnano azafady. Iny tompo antsika. Ara baiky manokana ianao zay tonga eto androany. Izy izo marainy mbola miovako. Anefa tsika mampiasa table numérique. Izy inyamisoloa le raha reo zany. Amizay mba tsy magnavagnavaky. Mba régleo zany izy oan'izay mba afaka miregle anazy atao tena norme tsara. Dia efa tsy gidigidiny. Raha mbola micro tao koa zany sixième regny alesinao lafo mitoroteny akitsy. Raha mba tsy aefeky. Izy ka hitoroteny zany dia micro fonda sixième anao zay mba mandeha toroteny. C'est pas bon comme ça. Moi, je viens juste de Mananar, là. Là-bas, il y a plein de choses merveilleuses. J'arrive plus à parler. Izy daholo jiaby zany fa tsisy karan'izany moa tsisy mbola tsara. Dia magnano mbola tsara tsika rehetrarehetra. Magnano akoraha beky zareo. Dafinaritra raha nandria ampifaliana no ionana amintsika eto indray andro ny hariva. Ary isorana an'Andriamanitra fa tafavelona soamantsara reky tamatavy ny ekipa izay nandeha tamin'ny mananazy. Tena tsy mora izy tany tantaraina anazy zany ka mora fa misy takaraha raiky izay zalahy makatra be magnano izy raha izy dia vatovato be tafotramontsika ty mbola iva. Itramo etazy apitany mbola iva fa miakatra magnano izy dia lalana ambany. Dia tomobily io misasaka agnaty fotana. Soarana amin'i Jesosy fa namena tomobily matanjaka tsika. Izay tsy voatsy tongo tandalana no fiarovana. Dia misaotra nareo rehetrarehetra teto satria rehefa fa tondra mbavaka ny dianay nareo. Mankasitraka tsika ekipan'ny intercesseur anareo zanaka jiaby ara-pagnaty jiaby teto an-tanàna tegna reniko hoe misy vavaka. Izy io moa tanareo karaha toa mitoroteny atelo aty izy koa misy olo mivavaka ho anay renay mihitsy misy zavatra mihetsika. Fa rehefa tsy ampitsy mivavaka tsisy intercession renao mangatsiaka natrafy microtony réglage. Fa manoto zany tsika mba hitondra mavaka ny asantsika foana ary ny ekipan'ny intercesseur miasa misaotra betsaka. Amen. Isaora koa reo zanaka rehetrarehetra izay nankatoa namontrona ny dia-tany. Tsy mora na satria na ny frère lafo dia lafo nefa dia misy navita nandony frère ny ara-dalàna isaorana betsaka nireo ekipantsika reo. Mba bravo mafy ny ekipa jiaby ny nandeha tany. Bravo antsika zanaka ziona rehetra. Urakuraka mafy ny amin'ny fandresena. Amen. Ity fanompoantsika ity moa karaha tao na ekipana football. Ny fandresena iarahan'ny ekipa jiaby. Ohatra hoe zay zany no sur terrain fa nareo rehetrarehetra reo miaraka atao daholo. Donc zany fandresena ny etsika rehetrarehetra. Misaotra anao zay nanoana satria misy tadidy teko
voandeha izy nisy nanome vola anazy zay ty pasteur manjara za tsy afaka matingo misy participation kely gode pasteur misy oatra betsaka anao zay nanomea ary na tsy nanome anao tsy le resaka hoe nanomesy tsy nanome ny zava-dehibe fa le fotsika miray agnatin'ny fanompoanan'Andriamanitra tena hita hoe ato amintsika le fifankatiavana miarahaba koa raha sendra samba nytongeto anao mba ny hariva voninahitry'Andriamanitra mirapiratra amin'ny fiainanao ho antsika rehetrarehetra ny safidy hivavaka eto androany le Andriamanitra manangarim-pasoavana mpandresy anao minina andetrenao. Alleluia. Amin'ity hariva ity dia misy lesona anankiray ngezabe asain'ny tompo zaraiko aminao izay miendrika famontaniana nefa anao ihany mamaly azy hoe mbola mangetaentan'Andriamanitra vai ianao. Mba mitany kely ny olona akaikinao izy mbola mangetaentan'Andriamanitra ve ianao? Sao dia tsy mangetaeta tsony mbola ao izy tsy anao ndraiky izy mbola ako fi micro to mihitsy nanao misimisy mamboarana tena izy reo pasteur zinoro izy anako lahy mako voatery foana micro to nefa tsy anao mingy aby izy. John toko fafito andininy fafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny favalo amin'ny telopolo fa isorako betsaka zinao fa madiny dreky bravo manokana pasteur Zino fa tsisy Zino tsika mahatsiaka fa dia izy moa mazanako anany dia sariko volany izy ndraiky ndraiky ary nareo koa mbola venirako nareo mitoditodika aminanjy resaka micro mitodika aminanjy tao nareo jiaby nareo bety daholo nareo. John toko fafito dia ny andininy fafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny favalo amin'ny telopolo no hojerevantsika. Raha niaraka aminao baibolinao tiako anao androany mba tena hifantoka tsara ary tena hoe andray lesona hivavaka anakapo mihitsy hoe Jesosy eo mitenena amiko. Amen. John toko fafito ny andininy fafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny favalo amin'ny telopolo no vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka nianso nanao hoe raha misy olona mangetaeta ao izy anatona ka hisotro izay mino ny hisony rano velona iboiboika avy eo amin'ny kibony araka ny voalaza ny soratra asy. Alleluia. Dia nitsanga fa apetratsanga raha misy izy olona mangetaeta nitsanga anao Jesosy ka nianso nanao hoe raha misy olona mangetaeta ao izy anatona ka hisotro. Ndriny afahafa ihany zany hoe zany no pasteur dia mamontany anareo jiaby hoe izova aminareo mangetaeta dia magnatao anazy dia misotro ino eky raha sotrona aminahy. Ary raha tsy mamaky baiboly tsara anao dia taferitrehitra hoe ino mareo magnanty mba maty ndraiky eo mikorana azy any mozonolo sasany satria zava-panahy resahana teto zay hoe etaetan'Andriamanitra. Ny olona mangetaetan'Andriamanitra zany dia manatona n'Andriamanitra fa tsy mipetraka amin'ny tany misy azy eny foana tsy hoe zany magnaraka ny direct na mba tsy tonga am-piangonana e mila manatona n'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay ny atao hoe etaeta dia hoe soif zay ny nampianariko ray mandeha hoe un homme assoiffé n'a pas de personnalité. Rehefa anao mangetaeta tsy mandigny rano magnatona anao fa mametsy lasa mitady rano. Ary raha zavaina ny atao hoe soif amin'ny baiboly teny frantsay dia hoe c'est une sensation plus ou moins vive de sécheresse. Sensation plus ou moins vive de sécheresse. Zany hoe matsiaro maina anao reninao zany fa misy raha tsy ampy reninao fa tena hoe marandrano anao mangetaeta hoe te hisotro rano reninao maina tenanao misy zavatra reninao maina azo ilazana ny atao hoe soif ihany koa dia hoe désir ardent na hoe fanirina lalina fanirina goava fanirina miredareda ao anaty ao zany hoe misy zavatra tsapanao fa tsy ampy eo fiainanao sady hitanao
hoe zazany misy samotra ilaiko tonga dia tsapanao hoe misy samotra masoanary zay tadiaviny ara-panahy mampalahelo gavana fa matetika ny olona lasa diso zatra loatra amina fivavahana dia tsy hitantsony le etaetany agnatiny any ohatra rehefa mantony parker mihitsy raha vao hoe resaka etaety paster reny tsy maintsy mamaky hebreo iny hebreo atoko fafitany fo fa lasa fazarana sisany andiarany am-piangonana fa tsy manana etaeta intsony izy ny olona mangetaeta tsy mila entanina ho zateo tsy mila mpatsy ivy fa maro amintsika roa mbola mila mpatsy ivy hoe misy fivavahana marina hoe zay manao manianarana talatao mivavaka antsika amin'ny alahady sasany nahandro alahady io raha tsy tadidiny hoe alahady andro satria manomboka mianana tsikelikely le etaeta agnaty fo ary tsaroa zay manafamizao vanim-potoana farany agnatsika zao dia tena manjaka ny fangatsiatiana ra-panahy zay natongan Jesosy Kristy rehefa alohan'ny akana tany an-danitra izy dia nanazava tamin'olo jiaby teto hoe hoako izy ny fahoriana lehibe melohany atongapa amin'ny andro farany izy vo isan'izao isan'ny riry fa ozy mivavavo izy mba tsy amin'ny andro ririnina izany andro zany mba tsy amin'ny andro ririnina mba tsy amin'ny anao le mangatsiatsiaka iny mba tsy amin'ny anao le niverin-dalana mba tsy amin'ny anao le kao mandeha mivavaka zay midikany izy satria nyririnina dia mirepresente atsika zava-panahy izy resan'ny Jesosy ary Jesosy raha vao miresaka tagnaty baiboly tato dia presque zavatra spirituel foana presque zavatra spirituel foana miresahana zava-panahy foana zany resan'ny Jesosy ka teto izy zao mity Jona 7:37 tia dia mbola zava-panahy foana izy resahany ka ny baiboly dia mampiavaka fa hatramin'ny androny Jona mpanao batisa mankatio izy ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana hatramin'ny androny Jona mpanao batisa jusky ny any merci paster hatramin'ny androny Jona mpanao batisa mankatio izy ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana ary zay mandrombaka azy izy mandrombaka azy amin'ny kely zany hoe misy dignitry ny potrapotraka ao misy effort physique ao misy effort psychologique ao misy perte de temps ao misy zavatra maromaro zany mifameno anatin'izay zavatra zay ary zay zavatra zay mila hita aminao raha teo any an-danitra anao le mahanao anao io zany mila apetraka anao amin'ny tany misy ananjy any fa tena le anao le zanak'Andriamanitra mila hita fa raha le anao patron anao le PDG anao le directeur anao le tsy fantako ino zay foana no mibantoerana aminao tsy ho vitanao manompo an'Andriamanitra satria izy sarotra manompo an'Andriamanitra izy koa misy raha fanazavatra tian'olo kitreny dia ty fanompoan'Andriamanitra ary anao izy koa tsy madiniketrim'olo zany dia tsy mavita ny tia ia izy koa ane karaha ataonay ndraindray makivy hoe ino moa zay nibodiko amin'ny raha magnano ito foana izy antsinen'olo anahy ty foana izy anaratsinatsin'olo anahy magnino zary magnano repo hely fa nanjary nagnano repo fa tsy mahazo mila hita foana ao anatinao ny etaeta na ino raha koragn'olo teo nao mijoro fo mahitsy fa tsy hoe rehefa nivazabazan'olona anao van'olo resanao dia niondrona dia anao mandeha dia magnanifo nagnino malazigny maro loatra olo miketrika anazy io tsy mahazo magnano zany mila mijoro anao amen ao amin'ny bokin'ny mpitsara ao no akatsikarisiny mpitsara toko fafito izy koa anao miditry Genesis, Exodus, Deuteronomia, Josua, mpitsara toko fafito hovakitsika nomodaliny voalohany somary lavalava izy ty fa mila fa azaonao lesy matiny any le kamokamo mako baiboly eo zany mitandriniasa tarabe le mpamaky moa mety efa mahazoazono anazy mpitsara toko fafito dia rendeny voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fo maraina koa Jerobala Gideona izany sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nitobo teo akaiky ny loharano Haroda ary nitobo ny Midianina kosa teo avaratra teo andoasa anilany avoana More
Aroy Jehova tamin'ny Gideona, maro loatra ny vahoaka eo aminao. Zay zany, andeha hiady zare amin'io. Fa Andriamanitra mihitsy nahita hoe maro loatra nareo. Titeny zany Andriamanitra hoe maro fa be tsy andrao fa. Maro zany ny olona tamin'ny Gideona. Fa ny tegna marina amin'ireo andeha hanao menina foana sasany. Fa rehefa raikitra ny sakoroka sy ny ady, miala reo. Atsika ve zany e? Azo atao manahirana anao le hoe be tsy andrao fa tsy anao aby zany. Pero Gideona. Tain'i Jesosy ianao. Agnarana anao mino zao tsy Gideona. Aroy Jehova tamin'ny Gideona, maro loatra ozy ny vahoaka eo aminao. Ka tsy hanolotra ny Midiany eo an-tananao fa andao irearea amiko ny Israely ka anao hoe ny tanako ihany no namonjy ahy. Misy hita zany amina mpivavaka, amin'olo mandeha am-piangonana. Iny ko tsy zany magnano akaiko. Raha tsy zany magnano délivrance io, raha tsy za plein temps, raha tsy zany magnano louange tsisy firehetany mihitsy akao e. Raha tsy zany zao, raha tsy zany pastera. Misy nampiasana amin'izany matetika. Ny tanam-piano ozy namonjy ahy. Ko ankehitriny andeha miantso eo anatrehan'ny vahoaka hoe na iza ny matahitra sy mangovotra aoka izy iverina ka hiala amin'ny tany avony Gileady. Tegna nisy karazana sivana zany teto. Mindesy hoe Jehova daholo nefa tsy mazoto tsoro. Jehova daholo nefa tsy vonona tsoro. Satria rehefa amin'ny fanompoan'Andriamanitra sy ny amaron'olona no ilazana fa mahomby ny fiangonana. Fa ireo olona vonona hiasa ho an'Andriamanitra. Anao na manana olo telo raha anatina selile na any amin'ny fivoriam-bavaka zay tantaminao, ka olo telo vonona hitory filazantsara, olo telo vonona hankatoa tenin'Andriamanitra, olo telo vonona hanompo, tsy maintsy lasa lavitra zany. Fa misy ravana toerana misy olo mandrivony, fa olo mandrivony andeha hagnano resabe am-piangonana, andeha hikosakosa hoe nagnanjegny ho andraiky mpitendry reo e, zegny ho andraiky louange akao e, magnanjegny ho andraiky plein temps e, zany foana izy zany no lasa TVM am-piangonana ake. Izy zany no mposana vaovao mpiasany renenina. Izy ho andraiky viavy tombaky iny tsy vao mivavaka tsara be, iny tsy zany foa masazare. Tsy andeha ampandroso an'le asa izy, fa andeha kritika an'le asa. Le zay natonga n'Andriamanitra teto hoe na izy ozy matahitra sy mangovotra aoka izy iverina ka hiala amin'ny tany avony Gileady. Dia niverina ny olona 2,000 sy 4 alina. Iverina ny olona 2,000 sy 4 alina. Fa ny ray alina no sisa. Firy zany isan'izay jiaby raha ataona amin'ny konto? 3,000 sy 4 alina. Le zany misy anjareo teo. Tagnatin'ny fivavahana anjareo zany. Mino fa azonao zany namatsy paster anao mahay raha korako zany. Dia niverina ny olona 2,000 sy 4 alina. Fa ny ray alina ny sisa. Etsika zany. Tagnatin'ny olo 3,000 sy 4 alina, ny 2,000 sy 4 alina mika zany raha olo mizaha fandehan-draha foana. Mety ake paster izy tsy mandeha mivavaka. Indrindra fa natao annonce mihitsy andeha mananara. Efa tsy mandeha izy. Tsy eo rana dia fa tsy hita izy. Sy ny sisa sy ny sisa. Andiny faefatra. Fa hoy Jehova tamin'ny Gideona, mbola maro ihany ny olona. I 2,000 sy 4 alina zany mbola maro koa. Dia 2,000 sy 4 alina. Ny ray alina ozy ny sisa. Fa hoy Jehova mbola maro ihany ny olona ozy koa ampidino eo amin'ny rano izy. Misy test raiky magnaraka koa. Ampidino eo amin'ny rano izy. Ary eo no izahako toetra azy ho anao. Ary zay no lazaiko aminao hoe io no hiaraka aminao, dia izy no hiaraka aminao. Ary zay rehetra ho lazaiko aminao hoe io no tsy hiaraka aminao, dia izy koa no tsy hiaraka aminao. Ary dia nampidino Gideona eo amin'ny rano ny olona. Karaha tonga zino voazaka foka amina micro, nampidino amin'ny rano zany zay. Ary nampidino Gideona amin'ny rano ny olona. Ary hoy Jehova taminy, izy rehetra milelaka rano, tsy misotro rano, fa milelaka rano. Karani.
Fa izay milelaka rano izy. Izay rehetra milelaka rano, ny lelany. Tahaka ny filelaka ny amboa, dia atokana. Ary izay rehetra mandoaly ty kosa, isotro, dia atokana koa. Ary 300 lahy no isany nanaingy ny tany tamin'ny vavany ka nilelaka. 300 lahy. Sur 1000 zany, 300 kokoa ny mbola nanao le raha natao. Fa ny olona sisa rehetra dia nandoaly isotro. Andiny fafito. Ary hoy Jehova tamin'ny Gideona, ny 300 lahy izay nilelaka rano no amonjeko anareo ka nolorako ny Midianina eo an-tananao. Fa aoka ny olona sisa rehetra samby hody any amin'ny fonenany azy. Ary ny olona nitondra vatsy sy ny anjomara teny an-tanany, ary ny Israely sisa dia nanefa ny hody samy hoany amin'ny lainy avy. Fa ny 300 lahy ihany no azoniny, ary ny tompo Midianina dia teo ambaniny teo am-doasany. Amen. Entsika zany kafanana. Mba jerevako hoe olona 2,000 alina zany no niarany vavaka. Ohatry. Resaka amin'ilay fiangonana zany le resaka. 2,000 alina niaraka niditra tany eglizy. Fa vao nagnôragnôra n'andro, tsy nandeha nivavaka ny 2,000 alina. Ray alina ihany no sisa. Tagnatin'ny ray alina iny ndraiky, possible misy koragna nandeha tayo. Nandeha mavaka mizio nandeha. Nandeha mangalamoramora. Dia nalaka moramora koa ny 700. Fa 300 sisa. Ary hita zany ravana zao amin'ny fivavaha. Ary misy karazan'olona efa ohatrany zany mihitsy ny atao. Rehefa misy raha manjarinjara, ohatra misy fety dia tonga eo izy. Dia misy fizarana teny io dia eo izy tsy maintsy mena teny io koa zany venira ny olo jebako. Fa raha vao misy ohatra hoe fagnaratsiratsiana, korana mandeha hafahafa, resaka bruit à gauche à droite, dia izy no isan'olo tsy hita voalohany. Ianao zany matetika raha anao mpanompon'Andriamanitra dia variana anao mahita isan'olo maro. Tsy ny isan'olo maro tompoko milazana fa mandroso ny asa fanomponao. Fa izy ao anatin'ireo olo maro ireo olona vonona hiaraka aminao raha sendraka misy ny ady. Ma imagineo tamin'ny andron'i Jesosy fa tamin'izy nanompo olontsony 10,000 hoe niampy tsy ako 10,000 olona. Tamin'izy namova mofo divay, namova rano mangatsika ho divay, niampy tsy amandrivondrivony olona sady nanao halleluia dia lasaka moan-dranomasina ndraiky. Lasa miamboriny azy. Vao nahita divay foana ny sasany rano mangatsiaka niampy divay. Tonga dia torony. Dia nikapokapahiny plentana reny manao. Karaha io. Ay tompony ianao. Titanena teto dia nisy test nataon'Andriamanitra. Ary ny olona izay nangetaheta ihany no natokan'Andriamanitra ihany. Ka tsy ny amaron'olona zao teo no ilain'Andriamanitra fa izay mangetaheta. Mba imagineo hoe ny Baiboly mihitsy ny teny an'ity phrase ity hoe firavoravona lehibe izy ao an-danitra raha misy mpanota iray mibeba. Imagineo zany raha vao maregny zany an-danitra ao nisy olona raiky mivavaka, c'est la fête. Izy tsy teny hoe firavoravona be ao an-danitra raha misy olo 500 mibebaka. Ozy hoe olona iray. Donc zany amin'Andriamanitra tsy resaka effectif no mikomy. Tsy ny amaro no mikompy amin'Andriamanitra fa zay olona vonona kato. Alléluia. Aleo rehefa manana olo vitsy go mandroso manompo ny tompo. Toy izay ianao misy olo maro tamoroninao keo nefa sasany tena tempotsantokany tsy afafaranao. Anao zany faly fa maro olo miaraka amin'azy eo hoe mandeha amin'ny tany maizigizina anao fa zare marobe re mihitsy miaraka mandomina anao le manao. Misy raha karan'izay zany rehefa mafanompoana tompo. Mikonto be zany rehefa manatsan'Andriamanitra ny etaeta. Ka zay mahatonga anao mba manontany anao io, anao mandeha am-piangonana, anao milaza fa kristianina, anao milaza fa mpanompon'Andriamanitra, mbola ao anatinao ave ny etaeta n'Andriamanitra. Mbola ao ave le izy. Hitahinao ny tompontsika. Alléluia. Amen na. Jereva ny fomba ny testegna ny etaeta teto fa
Ozy hoe sahala amin'ny alika ozy, alika. Nefa olo angeny hoe, jereo koa le vehivavy Kananita, izay nanatona amin'ny Jesosy, satria nampahoriny demoniany zanany. Rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy, Jesosy tsy namaly teny azy, tsisy bonjour zany teo. Managnano eo zany madama io hoe akarabo sera Jesosy. Ndreky da tsy nibaliny. Da en plus ry Petera mbola miakapofona koa hoe, ino me ka ninao mitikitiky amagny io? Ka magnarakaraka ny afara toa anao sy takapika ny voanao. Ny Petera zany. Or nefa zany viamo tena problème be ny nandehanany teo. Dia ino zavatra nisy? Nagnatona an Jesosy izy dia nandoaly hoe mba azafady reo ozy mba lelafy faladianao. Mba mivavaho any zanaka famarary zara-paoriny demoniany. Inona malemy Jesosy azy? Tsy mety ozy Jesosy ny manome ny mofonjasa ho amin'ny amboa kely. Amboa zany no namoarany Jesosy anazy. Raha ny fomba fiteny avaravady hoe fanomboaka. Misy olo sasany mahay anazy hoe kiva, alika. Ambanimbany vola avaravady misy manao hoe adeha. Zay nanaova Jesosy agnarany olo nefa olo zao. Fa ozy zay vehivavy, marina milaminao zay. Fa ozy misy fotoana ozy reo zanakamboa reo rehefa mihinana ny tompony tsy mety misy lelatsadasaka iny, iny ozy mitsoponiny. Iny ozy mitsoponiny. Dia Jesosy latay loatra io sa. Ozy miao miala te farafangana ozy. Iaho ozy laty digo. Avy moramanga iay ozy. Non? Tena hoe tellement zany impressionné Jesosy tamin'ny le vehivavy. Efa novana zao agnarany. Fa mbola miboso iany izy. Fa misy eny avana olona vo tsy arabaina pastera foana dia vo tsy mandeha mivavaka. Nefa ahoana moa nandeha tadiko hoe izy io vontombona arabe ko amin'ny jiaby io. Ia, misy tena zany a. Hoe zany manetry tsy mbo arabaina, tsy marabaina. Tompo hitantsika rehetra. Mikato be ho zaho anatin'Andriamanitra ny tahita. Izy rehetra fa tsy raha miminina reto olona reto fa mila misotro rano fotsiny izy dia zay. Mila misotro rano izy dia zay. Ka ny nampahiratra reny koa ny mason'ny Bartimeo jana. Satria feno hetaheta izy. Raha anao mba misy zavatra tianao tanteran'Andriamanitra ny fiainanao, asivo hetaheta-n'Andriamanitra aloha anatinao. Matetika tsika variana amin'ny resaka materiel, zany avy atao evazavy da magnano fanatitra pastera. Na tonga aminahy atao Thailandais koa da magnano fanatitra. No dia zegny trafiny confinement. Anao miangy zavatra izy zany ho tonga aminazy zay izy vao manompo ny tonga. Fa izy tsy vonona manompo ny tonga. Dia zay mahatonga le test. Ary gaga atsika na ihany zay natonga ny Jesosy niteny ny mpivarotena ozy ialoha lalana anareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria mety lazainao fa mpivarotena io fa mangetaheta. Mety teneninao io hoe olona tsy milamina io anefa mangetaheta n'Andriamanitra. Hetaheta mikoto betsaka. Raha misy ozy mangetaheta, aoka izy anatinao ka hisotro. Alleluia. Amen. Zay rehefa kely phrase navokany vavan'ny Bartimeo, ry Jesosy zanaky David ô mamindrafo. Nasain'olona nanginy izy vao maika izy niantsoantso. Ka ny olona mangetaheta revana tsy malala menatra. Tsy malala menatra. Na ino raha koramin'olo io izy avy foana. Anao nefa nendray vao tenenin'olona aminao foana hoe tsy milamina ny fiangonanareo io dia fa tsy mandeha anao. Anao tandeninareo ny pasteranareo io dia fa tsy mandeha mivavaka anao. Tandio fa tsy pasteran'iny andehananao an-danitra.
Antsika jiaby reo samy mandeha mitsara Andriamanitra daholo hoe inona natao. Samy mitsara amy raha ataony. Ary ny tanjona lanitra. Lanitra ny tanjona. Engany mba sambo tonga any amin'ny anaran'i Jesosy. Vao mandeha fotsiny korana azy amin'ny sampana plein-temps koa ny karan'izao dia sampana plein-temps iny tsy andehanany mivavaka. Ireo vehivavy mifahasoavana rano ohatran'izao dia efa tsy mandeha mivavaka izy. Tadidio ry havana fa ny idiranao ny lanitra tsy sampy amin'andro fiangonana. Tsy olo fa fifandraisanao amin'Andriamanitra. Legalina ve ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Izany no idiranao. Tsy nijabotra nataoko na nijabotra nataon'ny olona akaikinao io na nidiranao an-danitra. Alao anatinao atsika zany. Tsy nijabotra nataon'ny viavy vafaranao io nidiranao an-danitra fa zay nataonao. Itahinao ny Andriamanitra. Alleluia. Amen. Ny olona magnetaeta zato tsy mahalala menatra. Jereo koa ilay vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona. Fenetaeta izy. Dia jereo fa tsy nisy zavatra nasakana anazy. Ozy hoe na dia ny akanjony fotsiny ihany izy voakasoko. Dia ho sitraka. Izy nefa riavana tamin'io marary nitsidra. Zany hoe mandeha foa mirary mivatany. Nandritra ny 12 ans. Ary lalàna juste amin'ny fotoana io zay olona mandeha ra lina fa vehivavy tsy mahazo magnatognatomono fa raha tratra izy dia toram-bato ary tsy maintsy vonoina amina toram-bato. Zany ny lalàna mipetraka. Nefa ty vehivavy ty nanatony izy na dia zany ary lalàna mipetraka nandeha foana izy tsy nanatiny anazy zany. Egny nefa nanefa teto. Fofikegna anazy no magnefa teto. Ny anao mbola koragnan'olo dia fa mihemotra anao. Ianao mbola raha resan'olo ary matetiky regny olo miresa be regny matetiky regny olo milaza vavaka foana. Zany efa 12 taona ny vavaka. Ino mba 100 taona ny vavaka mbola mandainga fo. Za milaza aminao. Ary ampiasainy Satana izy. Ampiasainy Satana izy. Tompony anindra fo amizay karazan'olo zay. Ity vehivavy ty osa taminao tsy nalala menatra. Ary tsy nara inona ho faty izy fa zaho zay andefo. Fa fatesana ane no ny andro teto hoe raha sainga zany ka nisy nahafaty. Voilà. Éclairé. Ianaran'izay foa mifampinahafaty anany. Fato izy iny tsy abony tamanara-penitra tsy naniva. Anareko tsy mino zay ndesy tena mitsofoka maty teo izy zay. Fa dia nandeha foana izy satria nandeha taeta izy. Ka mbola very tena fanontaniana mbola aminao ve le etaeta n'Andriamanitra. Alleluia. Mbola ao ve le izy. Izy io anirevana antsika ny matetika problème tsy mampandroso ny ara-panahintsika mihitsy mijery olo hoe. Hoe nananakory ny mpiara-mivavaka. Nanahoana le rahalahy mipetraka aloha aketo iny. Nanahoana viavoloan'izy ireny. Ahoana zareo mpagnano délivrance. Ny anjareo mpagnano délivrance volohany anjareo fa ninao ataovy tsara mba tongavanao any an-danitra. Alleluia. Da iny tompo atsika rehetrarehetra io. Ny olona mangetaheta ao zateo tsy azonao découragena zany. Tsy azonao découragena. Na ino raha andeha afafinao keo, na ino raha tedradragnanao keo, na ino raha resanao keo, ny olona mangetaheta tsy azonao découragena. Alleluia. Nandito misy fotoana za mangetaheta be ny zany nampitagnaty tomobily. Hoe ty fitraino za papa. Dia mba nisangisangiako hoe raha naovonandorako anio zay io. Tsy maninona ozy. Izy fa mangetaheta iny tsy nahoana. Anao zany fa rehefa asoafeny olona raiky tsy azonao découragena izy. Engany mba anisan'ny zany ianao. Alleluia. Fa nefa riavana dia misy zavatra maromaro reto zay manakana ny olona tsy angetaheta n'Andriamanitra. Mazaveko anao le izy androany. Voalohany amin'izany dia ireo olona zay milaza azy fa mpivavaka be. Ireo ihany no lasa barazy tsy hananany olona mivavaka. Rehefa ny olona mahay resaka fivavahana, ireo no tegna mpamaratsy fivavahana. Mahay verset. Ary tsy misy olo magnaratsy anao zany raha tsy olo akaiky anao. Io zany. Tsisy olo magnaratsy anao zany raha tsy olo akaiky anao. Hitako zao
Vou tamin'ny atoandro, tonga tsy mifafaky mihitsy le commentaire. Misy raha ny ao. Ny publication ataontsika io. Dia mba manao publication zany hoe vita soa tsara ny asa taty mananara karan'izao dia tonga dia misy magnano commentaire hoe atao vehivavy daholo. Angaha tsisy lehilahy ao am-piangonana. Tonga dia efa zany koa zany reo le nany freka le. Akory tany an-tena feno koatra latany. Reo nany freka. Tumponi tahan jadi. Kalau kau tanya maronsi cuma marmarol lelah, dia pun sekecil. Mula mis de borak sekarang kau sambal, pasti kau mis juna sambal. Tapi pas tergium dan dengan aja. Jadi semua memini. Amaronsi itu rasa sepele. Dia mula wajah kan sekali tur. Kalau nyurusan mai terapa, semua pataran, semua dia santai ngalom jangan dikui, viang dia sing sabi lai. Rana to anons macam begitu. Izob dul mandera, ruhen sin frele retur. Dizena nade. Kecue, anak orang itu memetik macam tu. Arablis madam mana tahu. Aznan jom kucing madam. Asa ini karena zolam. Tengah bisa karantina, kenapa karantina masuk dengan biasa? Ano vaksin, ver makna untuk mobil macam tu, bola zangka donom nirjala. Arin si sulma vitamin so sulma rinfo. Dan yang vlog matukan nama mereka yang dibeli seret mitan rema am jul lagi keno. Pasti sulma fatin tengah bos lagi kenten. Namun kaya generalan, namun bela generalan ikai, namun Jesus ul faton bisu sana Judas, ya, ul namankan Joseph si son frère, ron livre nas lasandim, enak yang atbay bulan musra karenda, kalau bamelian fa si ul bangit kijabi kami mue, mission jiu betensi. Bentai ni. Terusang tep kana kari volume, mana kana dul. Sangat tanya kana deman tercu dia ni. Rosen Lazarus kot bapa kabe. Tamni testament datalung dewen farsio, ni satsio, ni panur dalam. Tanya tu pun yang cerit. Haleluya. Baca kesan ni letim cara-cara tiap manrata Dia mengaracul ringu manakkan yang dulu cekik. Jadi apa? Bumangenta kamu sudah mispaster nak rek bumangenta kamu bumangata kana romba mafi pamiskengu dengan buan. Yo mis publikasi dengan bat kali. Ul mangarace hanare min mangala mora-mora. Anaru mandi mangan tare. Karena jokar manakkan yang difansakan dari mantan cenus. Arzak ni bang polisi fona rapas terno bamita dia vola. Ya, memjadi cisfree, memeno free. Amjadi cisanuan, memenohan. Amjadi cuma ngamoye, mano mameni bang. Fam zoan rengat skazo, megita le tutar tunu. La safem fi fangarati. La safem fi aluna. La safem fanakvi. Majadi narumo ame publication nulla. Amrezwe pamnani, pastere, fenguna ngazandne. Fatena fem de fem. Isa karazan. Artisan ni lumanon nazo família singlasan nazo fa papa. Ka nietaye pati sabaca maniri adiawanat. Fa iro singlasan nazo fa papa karena mereka matet de fuma. Ni fuma kusa ni zabedi vela. Misalnya karazan nulla zoa. Jaza botang nentuan zan tenin madam. We misulutan zo tam fenguna ngasalam zo. Nyalan bapa kami. Ini mengenai bapa kami, mengenai patalung janur mengenai bapa kami. Salah kali. Akur macam itu pasti ada yang rumah patalung, dia. Dia rumah patalung. Akur itu anza. Aci kerana ansur jabeli bapa kami.
Na hatramin'olo bokany manjary mivavaka. Ya. Na hatramin'olo zay lazainao fa farak zay ratsy. Ary eo ane matetika diso fanantenana regny olona teo mitsaratsara reny. Tsy mbola nahazo lesona ihany ve ianao tamin'i Jesosy teo amin'ny andro fijaliana. I Jesosy teo amin'ny andro fijaliana nisy jola zay naniratsira anazy, ny teny ratsy anazy. Fa ozy Jesosy mantsy olona hoe raha eo mamelany hely fa tsy fantany zay atao. Ary nisy taona mesaka antsika zay révélation zay hoe iny jola iny za tafiditra any an-danitra. Satria zay rehetra voavela heloka dia mpandova ny lanitra. Sambatra zay voavela heloka fa izy nandova ny lanitra. Amen. Nefa jola naniratsira. Tsy hainao zay fomba mbola hitsaran'Andriamanitra anao. Tsy hainao zay mbola fomba hitsaran'Andriamanitra olona. Fa ny zavatra ataonao miezahana atanteraka ny fiainam-pananao mba hidirana ny lanitra. Fa aza mitodika gauche à droite, aza mierikerika fa sao dia lasa vongatsiraka raha madamin'ny lota. Tombany hitahinao. Amen. Izy rehefa koa jola anankiray tamin'ny tagavana. Fa ozy Jesosy hoe mantsy anazy. Manendao zany ndraiky lahy raha mazafady no anotongonao izy. Raha matonga amin'ny fanjakanao anao matsarovo zany. Zareo samy jola. Fa Jesosy mantsy anazy hoe anio ihany no ionako aminao paradisy. Fa tany napetraka aminao jola piatrika tendrombohitra ve reo. Impiry reo ny fadianiny. Mba petraka aminao izy teo valivo ramoro fa zatao mafy. Reo piditra le église karaha ataonao masiny be. Reo olona tsy hoe alaka référence na jolatsika fa malaka lesona hoe io Andriamanitra io ananjy lanitra io akao. Izy mihitsy no miteny mamindra fo am'izay tiako amindrana fo aho ary mianatra zay tiako hiantrano. Mangala moramora la lanitra Andriamanitra tsy lanitra volahinao. Hitahinao ny Jesosy. Ko tany torokanareo moko tsy olo jiaby asaina mandraiky eo. Ya. Vao mandalo amin'ny tany torokana. Wey! Azony raha. Tompony amindra fonao. Diko tokavana hoe tsy hoe miaro ny mpanao ratsy na mamevana zay hagnano raha fa te hampianatra anao hoe ataovy zay ampantanjaka ny ara-pananao fa za miasa aloha amin'ny raha marobe ianao. Ary io ane riavana anisan'ny raha mampataraiky fiainantsika io hoe na amin'ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo hoe la nitsika miasa saina amin'in'olo hiatidoantsika. Ieritreritry hoe poketra karakory ndraiky nindesy izy. Voilà, karakanty penja. Ala, oa. Fa raha anao nanana fotoana ampandrosoana fiainanao ka nandiniky momba fiainanao, anao lasa lavitra anao. Remarqueo n'olo sahirana amina fiainana fa tsy izy reo fa reo n'olo mpikritika fiainan'olo. Ndananao mijery reo olona zay hitanao fa taraiky amina fiainana presque reo olona zay tia magnaratsiratsy n'in'olo. Andriamanitra ny tahaitsika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Faharoa, anisan'ny teboka manakana ny olona tsy aketaetan'Andriamanitra dia ny fananakarena sy ny fisanatana. Fananakarena sy ny fisanatana. Hitanao ny mpanankarena, reo tsy te hivavaka ary tsy vitany tsy te hivavaka izy fa manakana olo tsy mandeha mivavaka. Nareo zay mandeha olo madinika. Karena makatkata posterna. Izy be manjany. Karena jone raksa zay mividirin katkata. Nangunno riavana raksa tsika firy taogno tsy mahazo tôbily reny. Aloha dia zava korany. Tato nefa nisy olo miala nivavaka mihitsy nahita ane mividy tômôbily. Anefa tômôbily manameno olo anefa ta Tiliara zany. Andeha nanao séminaire tagny Tiliara zay sy papi. Zay nivelona vitakany nameno olo BMW. Tonga tatamatamy BMW olo amampolo miala nivavaka. Ko rakitra anjarizany olo nividianako tômôbily. Aza fantajareo hoe mba fahasoavaka ny men'olo anay igny. Ary zany rehefa hoe tsy raha pasteur foana kasikety raha io hoe. Ya. Avelany any zany matsofon'olo i patron koa. Donc mitady vola za miasa. Amen.
sao dia diso eritreretra anao. Mividy kaskety volamena za dia hosahirinao koa anao. Azay anao firatsana rin koa volamena. Io ny olana io. Ny fananakarena sy fisandrantana. Misy olo zany rehefa mietsara ny fiainany. Rehefa mivoatra izy dia iny mamono ny etaeta ao anatiny. Tsara ho fantatra aloha fa tsy hoe ratsy ny arena, tsy hoe ratsy ny fisandrantana. Fa isika tsy tokony ho baikono ny arena sy ny fisandrantana. Atsika tokony hibaikono. Misy neriavana olo nitezainao zao izy tezainao zao izy hoe mba kolokoloman'ny ara-panany miroano devoly ananjy sy trano ny aretina ananjy dia avy eo izy nitsofoko rano ao ambinina sy ho voatà rehefa nanomboka voatà izy fa tsy pastera tsony anarantegna tsy daka tsony monsieur David za efa nataonao an'izay le nanjara izy dia lasa monsieur David agnarana zay tsisy maratsy azy za marafo fa tonga dia hita ao anatin'izay le toe-po hoe tsy zaka amin'le fisandrantana tsy zaka ary le matetika veriketo ho an'izay mpanomony zikilo teto hoe aza maika teanambola ho aho fa ndana mba mangataka toe-po mazaka vola aza maika te hisandratra fa ndana mangataka toe-po mazaka fisandrantana fa ny fisandrantana sy ny fananakarena dia facteur anankiray mamono ny etaetan'Andriamanitra. Tsy manomboka hitanao fa zay ilainao parita olo marary anao dokotera anatinao voalohany anao fa tsy mila pastera tsy mila mpiano tsy mila mpanao délivrance tsony fa vitany volanao dolo raha jiaby dia miala tsikelikely ao anatinao ny etaetanao an'Andriamanitra tompony hitantsika rehetrarehetra. Maro ny olona rehefa tahina dia manomboka tsy mazoto tsony izy mandeha mivavaka satria zay rehetra ilaina ohatra nefa misy daholo. Misy tena misy zany za dia mahafantatra karazan'olo zay mpanantso anahy foana isan'andro mpiresaka aminahy foana isan'andro fa rehefa nanomboka ny tahin'Andriamanitra izy tsy haiko mety fa natao lista maro mihitsy za tompoko tsy azay angamo aminao aza mieritreritra mihitsy paster David ny angatika zany tsy possible zany. Za mitory-teny ataoko anao eto mampianatra mitaiza raha manana problème anao vavako mba ho afaka problemenao fa anao tsy ahita vavako andeha teny mba mangataka re tompoko raha angataka zany Jesosy za mangataka aza atao sakana tsy fandraisanao aminahy mihitsy hoe rehefa nenanambola anao zaho tsy petapetaka misy bekalena ke regnitsy anahy. Misy olo revana ratsy fo karan'izany ratsy saina ary mampalahelo dia mampalahelo rehefa misangatra izy rehefa mahomby izy dia antegna lasa tsy baba tsony fa nampiany koto afarana reny. Mbola mandeha eo le baba fa ny ampy koto baba koto amarantegna olo rakoto na raha tahin'Andriamanitra ny reny karazan'olo teneno ndraiky tinao baba fogna efa zapena koto Jesosy anao hoe lasa tsisy zavatra manaitra anazy tsony na toriteny io tsy manaitra anazy tsony tsy manaitra anazy tsony toriteny mijery Facebook izy fa raha hafa jerevana amin'ny Facebook mijery YouTube izy fa raha hafa jerevana amin'ny YouTube ary manomboka tsy dia misy valeur any aminazy tsony ianao fa misafidy zavatra jerevana efa revana fa enao raha tsy tonga saina karaha tegna azy babanao marina le olona tsiritsiny anao ataonao tsinitsininy io ho avy fotoana tadidinao hoe tegna baba marina izy efa maro revana le nagnano ese magnano toetra karan'izany fa io madama io vavolombelona matetiky manena dia atoroko anazy fa misy karan'izao io vakio satria matetiky misy message tonga araiky zao vovetivety e mifona za paster mibembaka za paster fa za dia misy olo mpagnaratsy anao za dia misy olo nagnan'izao fa potika fiainako loky raha zay maraka hitanao mba mivavahana paster nanao am'izany olo tsy magnino anao ananao ka za olo tsy fikotana anao tsara nandeha nangampangotandrano ny ataoko raha mivavaka ho anao
mangataka famorampon'Andriamanitra manao, za ndraiky ratsiratsianao amatika zay tsisy diro. Tompony ny tananao. Mba mitany kely olo kaikinao anao any koragna izy io. Gavilo izy io mikondro kaiky. Tany Jesosy ianao. Maravagna mba tsy hanala etaeta ao anatinao ny arenanao. Mba tsy hanala etaeta ao anatinao ny vola be nao. Mba tsy hanala etaeta ao anatinao ny fisambatanao. Zany na tonga Jesosy nanome famoarany, moramora kokoa izy nidirany rameva amin'ny vody fanjaitra toy izay idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Satria ny olona rehefa manomboka manan-karena dia fivavahana iny tena kritike. Pastera ny tsy aizany miaigna. Magnitsy mizaho ambolahy jo ambany volo amin'ny pastera ndraiky ny tsy aizana amin'ny pastera iny. Zany fora atosy izy manomboka miana le etaeta ao anatiny. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Tempoka anankiray fahatelo sady farany ny familiarité. Familiarité. Betsaka ny olona amizao lasa manompo anaty fahazarana. Fahazarana sisy. Amenina anazy efa amenina lefita fahabolana. Ne. Amen. Fa io tsy avy anaty fony. Familiarité. Zany raha magnano mahatonga ny fiainantsika lasa misy zavatra hafa foana mitranga satria tian'Andriamanitra verina anatinao le etaeta. Misy ane olo marany lava dia veriny fasany be voly aretiny lava anazy io. Mahatonga an'io aretiny veriberiny io manomboka efa tsy tia mivavaka tsony ianao. Manomboka efa ataonao tsinitsinina fiangonana anao. Manomboka ataonao olo tsisy dikany mpitarika anao. Dia lasa ametran'Andriamanitra problème, misy trosa tsy mety mivaha. Mipoipoitra daholo zao zavatra hafahafa zao amin'ny fiainany. Lasa misy valalam-pandany izy. Raha mandany vola fô raha magnodidigna azy. Mividy moto vaovao izy na ratra, azafady am'le mandeha moto maratra. Ataony raha raiky tsisy raha mandeha amin'ny plasiny. Satria fa manomboka tsy mangetaheta tsony ianao ka. Sasany zany ane vao mahazo moto iny dia fa mamafafany fortony. Fa baiboly tsara ny raha misy moto naheus zenohony nahe lasa iny no samporofony. Fa tsy manana fotoana ivavahana tsony zay vidy prix vaovao za maraina. Efa tsisy verset biblika tsony, tsisy toroteny tsony. Miala le etaeta. Dia ozy Andriamanitra hoe raso izy io andeha ataovana raha karan'izay no sy mba mahazony-draha. Zay natonga ny Paoly apôstôly rehefa nantson'Andriamanitra dia nasian'Andriamanitra tsilo izy tao amin'ny vatany. Andrao ireare izy. Inona moa le ndrao ireare so dia hiala ao anaty fo ao le etaeta. Ka aleo rehefa mba mandeha foana normal la. Tsisy tsilo. Amen. Fa lasa asian'Andriamanitra tsilo i fiainan'io. Satria lasa miala amin'ny tompo ianao raha ohatra ka alana aminao daholo problème jiaby. Satria Andriamanitra rehefa mampandinika ny fo, mpamantatra ny voko. Anao vao jerevany dia efa hainy hoe anao io maraina anadaly. Amin'ny herinandro anao mety anajima. Afaka maraina anao mety antsiniky, mandrabe. Io zay alomo anao mbola tsy alana raiky ty. Ka misy karazana problème-n'olona tsy mety miala mihitsy amin'ny fiainana. Satria efa fantatr'Andriamanitra hoe raha alana aminao ny problème-nao io, miala ho azy koa ny etaetanao n'Andriamanitra. Engany mba tsy hialana ianao. Alléluia. Amen. Amen. Raha mamaky tantara ianao natonga ny ana. Misy viavy zay tagnaty baboto ana agnarany. Izy io tsy niteraka. Or rehefa izy nananara vavy antsoina hoe Penina. Tagnaty baiboly tao misy zany. Natonga ny ana ny fikitra tan'Andriamanitra dia noho ny fisiany Penina. Iana zany tsy niteraka. I Penina ndraiky raha maminaiky fa misy atao. Dia namorona ny Penina hira mihitsy iana. Kofa devant Penina. Kibovato, tsy mametra, tsy karanahy.
Vao natao taony an'igny iana raha ny vavako iana teny tsy fataka fa iana direct kiboka lazay mifakibovato mifikitra isan'andro mifadianina fo zany nenaiay iana dia novany koa ireny koa tsy boky natao raha-balaika tsy boky natao raha-balaiko ny iana dia natonga anazy mifikitra tamin'ny toko noho ny fisiam-penina matetika zany lava mahatonga karazana problème tsy miana amin'ny fiainanao mba hatonga anao hifikitra amin'Andriamanitra maheno anambenao eny karaha azo atao ry avanandana tiavo Andriamanitra na salirana anao na tsy anasa anao na manjary be karakory anao tiavo Andriamanitra ataovy mirehetra amin'ny tombony fonao ampitombo fitiavanao an' Jesosy fa tsy hoe raha vao me manamanam-bola dia manomboka mikritika paster mikritika fiangonana mikritika sampana izany ndraiky mba diplôme azonao tatoa tsary mbola nahita olo tafita tamina toetra karanjany karaha mbola apetraka anao ray aman-dreninao za araoravolamitry ampitomboy fitiavanao an' Jesosy halleluia raha mbola azo atao zay zavatra hitanao fa nakana ny fanompoana an'Andriamanitra isaraha mafy tamin'ny Abrahama ny saraka tamin'ny Lota mafy tamin'ny Abrahama fisaraka tamin'ny Lota fa nijanona teo amin'ny Lota teo Abrahama tsy nahazo an'iny igny le zanany lamatoa Isaka vaky koa baibolinao fa ndraindray amin'ny fiainantsika io possible misy Jona efa nampianatra an'izay zany teto i Jona io dia olona nanana antso tamin'Andriamanitra fa tsy nataony le antsony dia egalina voaozony izy ndraindray tsika io miara-miasa amin'olona voaozo miara-mipetraka amin'olona voaozo manambady olona voaozo sanatry ny vava iny tompo ianao raha mbola tagnatina lakina teo i Jona nisy saboaravara foana rano saboaravara foa rano satria teo Jona dia rehefa nanomboka anaty tsipy dao la entana an'olo tagnaty sambony entana andeha midy mananara na tsipy gonimbary na tsipy zany hoe olo tsy manantsiny tare lasa victime noho ny présence Jona tagnaty sambony ka nendray anao mety tsy anao angeny tegna tian'Andriamanitra ravany fa mety misy Jona ao akaikinao dia lasa misy problème foana dia ino ny zava-nisy nefa nefa raha misy tompotegna misy no miteny tena aika maty hoe fô aifanananatirana ko teo dia mananaraka dia rehefa natsita agnaty rano Jona nilamina ny rano tianao ilamina ve ny rano amin'ny fiainanao atsopaso agnaty rano any Jona ny fanipazana Jona tsy mila sentiment raha olona sentimental tsy afaka hisiny pare amin'ny Jona mihitsy satria mbola andeha ely eritreritrinao dia ahoana zany no fantranoana dia ahoana zany ny kolasin-jaza dia ahoana zany ny manahoana mbola mandeha be calculinao or nefa i zavatra io tian'Andriamanitra ialanao dia ilaminy fiainanao mba dinikely ny androany inona ny Jona mbola mamididinanao ndraindray Jona io vavabenao io no miteraka ozony satria misy sasany vao misokatry andro raha iketryn'olo faranatinao Jona na fikitrenan'olo misy ndraiky sasany raha miagnaratsiratsy fiangonan'olo faranatinao Jona na fagnaratsena fiangonana andeha hagnano resabe pastera faranatinao Jona na fagnaratsena pastera ireo mila esorinao dia ilamina ny rano amin'ny fiainanao manjolo mahazo lesy no mitainan'Andriamanitra reo lemanitra alleluia misy zavatra tsy maintsy sarahana nefa raha tiandeha lavitra na tinana tsy tia i Abrahama tsy maintsy nandao ny reny sy ny reniny zay vao tonga tany amin'ny tany Kanana ary amin'ny fiainana raha mbola tsy misy zavatra afoinao amin'ny fanomponan'Andriamanitra sarotra ndraifa nandehananao lavitra misy zavatra mila afoy ao misy zavatra mila isarahanao zay vao lasa lavitra ianao za mitsondro ananao mba ho lasa lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy
Aleluia! Misy penina ao za teo. Teo akaiky niana teo, ino namatotra anazy, lasa matotra tsara izy satria président foana penina zay mihirahira isan'andro ndraiky mivato hoe tsy vokona koa rova raiky sy ny sisa sy ny sisa. Dia jerety fa lasa nanana etaeta izy sady lasa tia nitady an'Andriamanitra izy. Aleluia! Ka misaorany tompo ianao amin'ny zava-tsato alovanao fa miteraka etaeta ho anao io. Tadidiko riavana zay tamin'ny mbola nanao formation pasteur, tamin'ny mbola nitezeny tagnatina fanompona fa tegna hitanao mihitsy hoe matsiro zany mivavaka zany. Renao matsiro manompo ny tompo satria ndesiny fa sairananao no mba mipôzipôzy ihany zay am'izany mandeha am-piangonana miravana avakeo manosoko kalesy ny asanao. Andro oranandro jiaby hoe tampindohanao daholo. Tadidiko zay ndray mandeha fa vonitroka tagnaty kanala miaraka amina kalesy satria nagnôrana be andro mahazo an'igny rotony anjomay ariny farindra mahola rano tanàna troka tagnaty rano nefarany halleluia tadidiko tsara tainy tompo any ianao misaorany tompo anao am'izao misasatrana lovanao fa miteraka etaeta io tehirizo ny etaeta ary mangatana Andriamanitra mba hitombo anatinao ny etaeta zany rehefa miantoka mifandovatsika ny lanitra. Raha anao mangetaeta foana anao tsy maintsy lasa ny an-danitra nefa rana fa raha manomboka miala anao ny etaeta rehefa manomboka mifazarana anao hoana tsara faneny izy ty sao dia tokony hifindra fiangonana ndray koa za sao dia tokony hitady mpaminany hafa za sao dia tokony hitady paster hafa za ary ndana rehefa manomboka zao aza mba mitandregny raha jiaby io anao mba fidifidio raha tandregnesa mba fidifidio fa tsy hainy raha volaminy temonana iny satria anao am'izao vao mijery internet vao mijery Facebook voavoandraha tsy manjary fo raha hitanao tsisy raha mampandroso anao zany ka anjaranao mba mifiltrena izy regny filtrena raha tandregnesa fa tsy raha jiaby tonga io dia ampidirina ny tarafo ampidirina ny tadiny. Andriamanitra nitahy ka very mapetraka amin'ny olona akaikinao iny question mbola magnetaeta n'Andriamanitra ve ianao. Alleluia! Ndao zao sianao hitsangana hiary vavaka androany mba mivavaha ianao mba anisan'ny lehilahy sy vehivavy agnetaeta n'Andriamanitra. Zaho ny tompo feno fahasoavana mba anana etaeta zava-panahy. Anao ve mbola mavita mifadianina? Anao ve mbola mavita mandeha tendrombohitra mivavaka? Anao ve mbola mazoto mandeha mamonjy fivoriam-bavaka samy mila entanina anao vao tonga mamonjy fivoriam-bavaka? Raha sitraka ao asa natao ambony ny tagnanao anakoro. Nitiko ianao mba tena hivavaka amin'Andriamanitra anao ny ariva hiteny mihitsy tompo ao meo an'le fahasoavana aniry ianao hatrany. Meo anao le fahasoavana mba anetaeta zava-panahy hatrany. Meo anao le fahasoavana tsy verin-dalana mandrakizay ninona fisanratany ninona zavatra hitany maso ninona zavatra mety horenesany sofo anompo anao a Jesosy. Tiako mba ananatra ny feontsika sanatiny feonao dia mivavahinao zao tozo. Tiako mba tena hiresaka amin'Andriamanitra ianao. Raha ianao ny olona efa nangatsika ny ara-pananao miverena anao ny ariva ma mbola tsy tany. Raha ianao ny olona nanomboka kivokivo sy reraderaka takoato miverena fa mbola tsy tany. Tadidira fandalovana ny eto ambony tany fandalovana ty fiainana ity. Ndao zasanao hifona amin'Andriamanitra ndao zasanao hitanao amin'ny Jesosy tompo ao mibebaka aminao any amin'ny ratsy rehetra zay vita mifona aminao any amin'ny fangatsiatsiahana mifona aminao any amin'ny zavatra ratsy mela iainako ny amin'ny fahazarany ratsy ny amin'ny fahotana mibebaka tompo mibebaka fanamasina tompo androany amandahaka aminao androany amin'ny amosy lenaranao vangiro zanaky ziona rehetra tsy akanamaka vangiro izay manaraka ny any amin'ny andirekta mba hitombo ny etaeta ao anaty Jesosy o manatona anao zahay mijoro eto amin'ny masolo-tegna mivavaka mifona mandreky zanako ara-panahynety nizanizy nefa tafalatsaka anaty fangatsiatsiahana ao ka ho izy fahasoavana anao ny arivo amerina ndray ny etaeta ao anaty amerina ndray le fazotona mivavaka amerina ndray le fazotona mamaky baiboly amerina ndray le fanany fangatoavana n'Andriamanitra misaotra n'Andriamanitra
Raisin fanafa. Mandiga na wasatana vani bibaki wena. Nyalan fina ni na wena. Fanan tu da rete. Va. Ramandezan fuksa ni wasatana. Illosen fina ni wulu. Dari no fokus on this up. Amni naran Jesus ni no deliverance no. Manafa kana waso this up. Raisin fanafa. Mandokan fanarasim tu da rete na. Jangan ni bibaki. Alega va. Fanan fangacercanan jangan. Fanan segera malam foka ni ulu. Andone nyos le frieta na pana. Directo natural. Le afana vele nante directo natural. Le fifa sa pana directo natural. Fanesiena directo natural. Fifa pierna directo natural. Solo nem nier justas em luta com o som. Agora vamos falar não. Família faz sobra de mãos. A merda não ainda é um facatuada. A merda não ainda é um fanculento. A merda não ainda é um ficava de mãos. O camiseta é da veredança. O reis não. Reis de nada Jesus. O confina da ete não vai nunca roar. E reta não vai nunca roar. Makasita kanosa, mitso kanosa, yang awalfa, siomena, bidera nosa, Amen. Nasib tiada nama apa lagi.